lakolosy ny paty misy sasakalina. Nosoratany Dr X ary totosainy Arzaka Rasoa. Ema Naina Rarivson, GG Vandanitra Heraldo mifamelona ny tantara. Eo amin'ny lafiny tekniky Etienne Théodore. Miankapianareo re atsoko lelaviko rehefa radianareo e. Mba manana re antra ny vavy antoko io e. Azatorana velona re izy e. Azatoranareo re vehivavy io e. Mareneo anao raha matokia. Mendrika ho an'ny olona toy vavy antoko io ny dorana velona fa roza mandehandeha mpamosavy roza ho ampiara velona mihitsy e. Marina mihitsy zany raga. Impiry io ny tratrana nisapasana ka am'izay tena miantso razana mihitsy. Tsy marina re zany e. Vodona mafy tamin'ny nafatesan-drazany tapika sy nafatesam-batony re ny sainy e. Marina zany raga. Tsy azonao hodina tsony zay raha matokia. Efa tapaka ny fotokon'olona teto tanàna zany. Tsy maintsy dorana an'io dia an'io ihany vavy antitra itoeran'ny devolo io. Raha tsy zany dia roza amina tambo mitranga eto amin'ity tanàna ity. Ho faty eto daholo zay rehetra mipetraka eto amin'ity faritra ity. Kanefa dia mbola tsy misy zany loza mahafaty lazainareo zany inge hatramin'izay e. Hoy ianao ka inona raha nahatonga an'ireny aretin-dratsy hafahafa teto amintsika ireny ka amiko raha dia trotra amin'ny valiny noho ny herin'ny maizina entin'io rahafotsy be io. Tazo mahery reny nandripaka reny olona rehetra reny. Langa be zany maizina zany. Izany inge voalaza mpitsabontsika teto e. Sabotsy mahay ninina iny e. Andray zany indrindra nandroana azy teto an-tanàna. Efa hitsao fa mahery vitana sy milalao ody mahery sady ratsy io vavy antoko io kanefa mody arirarirany iny dokotera iny hoe areti-tsainao no mahazo ny rahafotsy be. Raha kina iadana rangaty ny vahoaka dia tsy maintsy esorina ny loza toy itony rahafotsy be tony asahoany e. Nefa dia mbola tsy tratranyanao teny amin'ny fasan'olona ke ny to e. Teny amin'ny fasan'azany ihany nale ary mbola tsy nandatsaka hain'olona koa izy. Noho ny alahelo ny zanany sy ny vadiny re no antony. Ary efa voalazako tao fa misy fahavoazana koa dia ny sainy e. Mpamosavy mitana ody mahery ny entoanao e. Tsy izany mihitsy e. Tsy misy zay tsy mahalala an'izany eto tanàna. Raha zany dia voarivarivany ihany dia enteny anila amin'ny fasana anao entana azy motomitoany. Ela loatra zany raka fa apatory dia eto eny amin'ny kianja malalaka rehetra io ramatoa be io ary eto doratsika miaraka amin'ny daholo koa zay fanafotsy tapaka azo rehetra ohatrany. Tonga dia tena kianja izy rehefa aveo fa za aloha andeha haka ny lasantsy andorana azy e. Toa dia eto any e. Fa misy inona no antony zao tapatapy zao? Izao ny atony tompoko araka reny efa ny rahana hity reny mopera dia azo lolo ratsy fototry ny loza rehetra mitrangatra amin'izay. Io vavy antoko io hodorana velona eo anatrehan'ny fokon'olona ery amin'ny tamin'ny malalaka andrefa tanana ery io raga. Diso re za mopero. Diso tsy olon-doza velively vehivavy mahantra io. Marary saina fotsiny izy. Aza mino ny tenin'ny ramatoa io ianao mopera. Avan'io vavy antoko io kialakely io. Zany no rovany azy toy io. Mo tsy efa nanao izay farafaherinao moa ianao tamin'ny analana ny devolony fa tsy misy vokany. Ny mahay ihany no mahamety azy ve mopero. Nefa voararan'ny lalànan'ny fiangonana n'olona le matodiny ka tsy manatry izao fara-pahan-kevitra ataonareo zao ianao koa andre matodiny kristianina sady mpitendry harmonian'ny fiangonana raha teo tsy tokony hanao izao famonoana olona izao ianareo. Za koa no mopera mba azo atao hoe kristianina ihany nefa fototry ny ratry rehetra io raha matoy be io mopera. Tena demony latsaka tamitsy raga ka aleo kapaina fa Tsy misy zany re mopero tsy marina daholo zany. Ampireny to mopera mba tsy hodoran'ireo olonareo e. Ampire izy e. Zao mandehana daholo nareo fa tsy mety any zao ataonareo zao e. Mandehana miparitaka mamonjy ny tokantranonareo tsirairay avy ianareo. Rafaly mandahana vonjeo ny famelomanao ny lakolosy efo mitatao vonana raha teo koa an'ity andro e. Zaho ihany ny mahita izay anaovana an'io vavy antoko io. Tena mopera
efa mbola averinay aminao fa olon-dozy io, olona mbola tadiavinao omena fahavelomany, olon-dozy io aminy. Mandeha any ianao fa izany mahalala zay ho ataoko amin'ny olona io e. Misaotranao indrindra mopera. Raha tsenao to dia efa nitorany zareo velony nitora mare. Tsy misy tokony isaoranao akory ramatoa Patricia ao. Mandeha any avozy eo ny mazoanao. Mino afa tsy sahy ianao zavatra hafahafa aminy ro mitiasany ianao zany eo. Tena mba mahasositra mihitsy ny natao mopera Gaston Denis. Zao rangahy dia manjary tsy voatarika intsony ny olona mono an'ilay vavy antitra mpamosavy be iny. Ka maninona tokoa moa raha andeo karakarainy? Tsy izy rery moa mipetraka ao amin'ilay trano kely ety Atsimokady izy. Izy rery aloha. Indraindray vao mba tonga ao aminy eo ilay Patricia zaza nitezainy taloha ry. To lasa nandeha any an-tanan-dehibe any ilay ramatoa iny. Malalaka ny lalana Rafaly a. Tsy tafaverinandro any alina kala kely iny raha fahalalako azy a. Ka isika roa raha rery ve dia avitan'izany e. Manana tsindrimandry hafahafa ange ho tony hoe mpamosavy tony. Tsy aloha ve miantso kafa anampitsika. Senao ty koa. Dia raha fotsy be efa manjoko efa ho faty rapitso iny ve dia avita ninnininy e. Sady sika koa nga hiditra ny tranony ka. Fa ahoana ka? Amin'ny sivy sasany sika mandeha dia rahana lasantsy ny trano. Dia dorana dia izay ihany no ataontsika. Ka raha sanatria moa tsy ohatsony izy fa efa lasa namosavy dia ahoana? Anga zany eritreretiny e. Dorana fotsiny ny tranony. Raha ao moa izy dia tsy maintsy ho maisy kila firehitra ao. Raha tsy ao izy moramora antsika ny analany eny rehefa tsy manan-kelofana intsony izy. Mety ho faty ho azy eny koa ary ny hono izy. To hevitra mety tokoa aloha izay anao izay nefa aoka ho fantatsika tsara mihitsy fa ao izy ka. Amin'izay tonga dia vita ny aminy rangahy. Mahasosotra koa ange ny mbola hoe amerina famoana azy indray raha tsy maty eo ry. Ka izao e. Ianao Rafaly a mitsirika azy avy aty avelan'ny trano aloha. Raha hoe tena ao mary izy na tsy ao. Za miandry lavidavitra miaraka amin'ny lasantsy. Raha diniditra ve tsy ampy? Ampy izay ka. Sady kelikely ihany koa ange ny trano mpiala-mpamosavy io. Izay koa aloha. Amin'izay indray vita amin'ny hazo le izy. Dia izao koa raha ngamy mety e. Ahoana ndraiky io izay? Maninona raha tohanana hazo vato be avy aty ivelan'ny varavarana dia tsy afaka mivoaka izy amin'izay. Tsy adikevitra mihitsy raha ngany hahafaty azy eo. Tena hevitra tsara izay anao izay Rafaly. Dia ahoana zany amin'ny firy ny fotoana? Ka maninona moa raha ataontsika amin'ny sivy sasany e. Dia ry amin'ny kion-dalana ny Villery Atsimokady ery ny fotoana. Sy raikitra ry se a. Areoko sika samy andeha amin'izay so misy mahatsikaritra eto ka manjary ahiahin'ny olon-deto. Lasa zao ary. Ary miatakata amin'izay no Rafaly fa handrehitra azy amin'izay a. Ay miafokasika teo. Aleoare zany misy olona. Ary andao amin'izay. Veloma mandrakizay fialam-pamosavy a. Afaka lozana manontany anay.
Amin'izao nahalasanan'ireny fitaizanao zao raha mato Patrisia dia mamangy anao amin'ny fahoriana ny fiangonana. Misaotra anareo indrindra mampera. Mangidy tokoa zao ny antramiko zao. Saingina izany aza tsy maintsy sakaina. Dia tena magila sy hotohotony afony ny toako mampera. Tena harina sisa tavela taminy. Miampy hoe taolam-panafy sy ny taolam-pehiny avifa mainga. Sisazay dia harina sy lavena sisa. Raha sisa no azo levina. Mampero. Nahoana izay anaka? Na no heverin'ny mponina teto fa mpamosavy sy mpitana ody mahery aza. Na dia miverina koa fa nitoerany devoly aza ny nentoako dia miangavianareo tompona andraikitra amin'ny fiangonana mba hanaiky ny anaovana veloma farany andro sisa tantena tamin'ny fiangonana foto. Alohany andevenana azy ny fahasandrasany. Eny anaka. Raha izaho manokana aloha dia manaiky aho. Saingy tsy izaho rery moa no mpiandraikitra eto amin'ny fiangonana. Efa nidinika ny momba amin'izany tokoa izahay saingy ahoana tompoko? Aoko hotsorika aminao fa saika nandany anaovako ny abisoto ny akabiazan'ny boribory tompona andraikitra. Dia ahoana izany mampera? Tsy azo ampidirina any am-piangonana koa izany ny nitoako. Izany efa voalazako anao izany moa izy raha mato Patrisia o. Tsy izany fa matahotra ny olona ary tsy azontsika homentsiny amin'izany izy ireo. Ny azoko atao anga dia ny manao ny veloma farany sy mivavaka ho azy rehefa eny am-pandevenana. Eny ary mampera. Tsy manina akory. Mbola mamerina fizaorana feno no indrindra. Any tolakandro natao ny fandevenana azy mampera. Manantena ny vahatongavanao iny. Ho avy aho fa aza manahy ianao anaka. Saingina izany aza dia mifampitondra toy ny mpianaka mihitsy izahay. Efa hoenina na fito taona angamizay tompoko. Azafady raha toka mbola tsy anontanianao izany Mato Patrisia. Fa polisy mpanao fanotorana anga ianao? Tsy polisy akory izany. Mba ty ahalala fotsiny momba ny Ramatoa Ramatsia. Fa Ramatoa? Eny tompoko. Marina tokoa hoe fa tena mpamosavy atahoran'ny olona eto amin'ity tanàna ty Ratokomaty. Tsy marina izany indray Mato Boris. Efa matoana ny miara-mipetraka sy mifanerasera tamin'ny tompoko vavy Ramaria fa tsy mbola nahita zavatra hafa ka. Ny tahotra ny olona sy ny fankalany azy ny tena betsaka. Izy toa moa somary nitokatoka-monina izay ka vao maika koa sy tian'ny olona. Nefa araky ny henoko dia toa mivoakanina mizitsy no siny. Tsy marina velively izany. Indraindray izy no hitan'ny olona makeny amin'ny fasana misy ny vadiny sy ny zanany. Izany no nararotiny sasany ilazana fa mpamosavy, mpivoakal ary mpitana ody mahery izy. Ka raha zany ambaranao izany ande dia tena olo marina mizitsy izany Ramatoa Ramaria. Izany indrindra. Tamba fisotro ny lazain'ny olona fa tapakazo sy ody mahery tao an-trano. Endrikendrika fotsiny indray mibetsaka ny Mato Boris io. Tsy nahavelan'ny mpiandraikitra tao am-piangonana hafadirana tao akory ny razana. Marina izany. Efa loza loatra ny fanaratsiana natao an'iny vehivavy mahantra iny kia. Sy zavatra ratsy ny seho rehetra teto dia nilazaina fa avy aminy avokoa. Dia hevitra izany zao ny ololeto fa hiady an-tsaina amin'izay fa maty ilay olana iny. Ary
ahoana mba fiheverandao reny ain-trano nahafaty azy ireny? Tsy teto toerana tamin'ny fotoana io. Ny fotoana nitrangano io hain-trano na kilafirehitra azy io. Tsy mino aho fa tsoloko aminao ndre mato Boris fa hoe tsy fitandreman'ny nentono na mahay kilasy tao an-trano. Ahoana? Nisy nanao ve hoy ianao? Nisy nanao ny zavatra toy ireny? Tsy mino anefa asa tsy afaka mamaly anao ah. Zavatsarotra loatra izany. Misaotra rano atao Patricia. Rehefa vahiny toanay izao mantsy mba tsara ihany ny mahalala ny fomba mampanao, indrindra ny toe-tsain'ny olona. Amin'izay dia mba misy tondranteny voatiandry asa eto aminareo eto mantsy. Ay, Ianao moa tsy mpampianatra eto tanàna? mampianatra eto tokoa. Ka ka aloha ilozako amin'izay aloha ianao raha matao Patricia. Misaotra indrindra tamin'ny resaka nifamatsika. Andao ary tompoko. Tena polisy ty fa mody maty io. Inona koa zany? Ohatray ampiry zao marina tsy am'roambin'ny folo alina mahery 2 minitra. Inona koa ary zany ny feon-dakolosy paty zany? Tena avy eo am-piangonana izy zany ka. Ary efa tena lasa-dala mivadika atsodoa angaly lafaly iny. Andraso jereko ka. So ihany fa akaky ny fiangonana. Toa marina tsy nitanantana be ny varavaram-piangonana. Maizina be tsy misy jiro izy zany, sady tena mangina toe mangina. Nde hiverina aloka, nde hiverina iantsondry Denisy ny namany ka. Andraso hoe ho atsoky Rafaly sao mba izy ny mamely lalakolosy eo. Rafaly a! Rafaly! Rafaly! Tsy misy mamaly. Andeha hiantso namana aloka. Andraso a mantana ato amin'Andriamatoa Denis aloha. Andriamanitro, marina sy feokira-patiko io zany tendren'olona zany. Denis ve no mitendran'izany eo e? Marina raha mba azoko zao zavatra hafahafa zao. Inona ary ny dikan'izao? So ihany fa tongatongry Denis aloka. Andriamatoa Denis a! Andriamatoa Denis ô! Fa izy zao e! Mon père Gaston ihany Andriamatoa Denis ô! Fa misy inona mon père? Inona no nahatongavanao andro alim-be toy izao? Misy zavatra hafahafa mihitsy Andriamatoa Denis ao am-piangonanao.
zay tsy renao ve zany marina tsy tena afafo zao toezavatra zao ndre mandodiny ohatray marina tsy mampatahotra izy zany mopera fa iza no manao zany eo am-piangonanao zany amin'izao andro alimbe toy izao za aloha mihevitra fa raha faly no namelona ny lakolosopaty teo e ary no nandreny fiompirapaty indray aho dia nihevitra fa ianao no mitendry azy eo ambony io tena hafahafa misy tokoa zao mopera ka marina tsy tao manikorisina mihitsy zany ny tenako ray manontolo mbola tsy nahita zavatra toy izao mihitsy hatramin'izay aiza nefa aloha raha faly e sao dia mba izy kosa ny nentin'ny amamonaka ny manaonao foana zay ro lahy angeny miaraka androany arivo mopero ary tsy nisotro mihitsy zay andao tokoa hoe andalovana eny an-trano mizy nalantsika raha teo koa ika andraso hoe hodonina ny varavarana rafaly a rafaly a izao e voay e voay fa zay sy mopera ihany ty rafaly e voay fa lozy ty e fa misy inona mopera ina no antondrianareo aty amin'izao alina be zao andao hiaraka ho any am-piangona ansika dia mianaka fa misy zavatra hafafa amin'izao mihitsy eo e so dia ny feon-dakolo sy feona harmonie voareko teo zany e ka izany indrindra ka fa iza manao an'izany eo am-piangonanao mopera ka izany indrindra ny no mahavaka ny saiko hoe andao le retso ho jerena anganonareo sao dia mba mpangalatra no ao am-piangonanao ka ary miveriko hoe nofy ene zany reko teo zany e tsy nofo mihitsy zany rafaly a zay sy mopera mihitsy niaraka nandreny feo teo ohatray ary to mitanatana be ny varavaram-piangonana zany mopera ka inona no ataontsika e andao lohidza dividza zay ao e ka raha misy olon-ratsy eo dia ahoana mopera voakary zany no hititra voalohany raha matavonareo e ary ao vioriana fotsiny ah atao ary ndray ty aizy pito ato marina marina tsy tena matahotra azy hoe ao akaiky ny mopera ka marina raha tsy mipararetra zany tena mangovotra mihitsy ny tenako manontolo ohatray ary oka hoe arehetritsika ny jiro areto mopera fa inona koa isorabavety manoloana ny hotely masiny mopera marina tsy soratra natao tamin'ny ray izy zany fa inona ty misaotra nareo aho tonga amin'ny fanaovam-beloma farana ary inona koa io misarona lamba mainty eo amin'ny tablo voalohany io e misy sora-bavety mena vita amin'ny raha koa io eo anoloana io mopera mbola ny ampahan'ny nofom-piano no voalevina fa mbola misy tsy voalevina tsy maintsy atao veloma farany atao am-piangona ary akambanareo amin'ireo efa voalevina mopera tsy mbola nisy toy izao hatramin'izay miainako ary tsy nahita an'izao mihitsy ahy marina lalina ty tena lozy ty tena lozy matahatra marina andriamatodin'io mopera sokafo izy eo ambanin'io lamba maintsio mopera tsy mopera tsaka tsay matahotra mopera za koa ka za koa mipararetra be a mopera andao andeha mopera andao mopera andao andeha aoka ro sokafo e raha ohatra ka miambatra nareo tolapaty be ohatray mopera fa inony ty e mopera tena lay vavy antoko io e le maikila mifona re
Mifona reza tompoko vavy eo matahotra mopera tsy mbola nahita fisehon'ny zavatra tahaka izao mihitsy hatramin'izay niainako raha Matoa Patrisia. Tena mystère tsy haiko izy nanina mihitsy zao am'trangoko zao. Taizany mbola nisy izany feon-dakoloso paty, feon-kirapaty amin'ny andro misasak'alina. Ary avy eo indray dia misarona lamba mainty tao am-piangonana ny karandoha sy ireo taolana hafa sisany hafa tamin'ny tompoko vavy Ramaria. Tena asany devoly mihitsy mahatsiravina sy mampivaraontsana mihitsy izy ity, miampy ireo soratra soratana tamin'ny raha. Za koa aza mba mivanaka fotsiny amin'izay zavatra ambaranao izany mompera. Dia atao ahoana zao ireo taolana sy karandoha sisan'ny hafa ireo mompera? Akambana amin'ireo namana efa nalevina sa alevina manokana indray? So tandoza sy ananatsiny amin'ny tompoko vavy Ramaria fa aoko tanterahana ny hafa ny hoe alevina miaraka amin'ireo efa voaleviny ireo taolana tao am-piangonan'ireo. Eny ary mompera. Ka raha ariva amin'ny efatra no vongarina indray ireo taolana efa nalevina ary akambana amin'rehetra namany tonga tao am-piangonana reto. Alohany amin'ny efatra io aniva dia anao ny ampisoto ah. Eny ary mompera. Na dia hafahafa tokoa ary zao fisehoan-javatra zao dia tsy maintsy ataontsika tsara levenana ny maty. Ikarakara ireo ambiny sisa tamin'ireo tompoko vavy Ramaria ary anangona ny eritsaiko rehetra mba tsy hatahotra azy satria efa nifampitondra toy ny mpianaka izay fa ny fahavelony. Misaotra indrindra amin'izany herim-ponao izany raha Matoa Patrisia. Soriko aminao fa matahotra daholo ny olona rehetra eto an-tanàna ary tsy misy sana dia ray aza mandalo eny akaiky ny fiangonantsika. Efa nitetiny tanàna ray manontolo azy zao fa nanda daholo hatramin'ny ray aman-dreny be teto amintsika. Efa liditsika zany ka tsy maintsy efa itsika nitsaka sy andavany mihitsy. Ka raha izany filazanao azy zany anke mompera dia mbola mora ozongozonina ny finoana ny kristianinao e. Raha tena mino sy mivavaka izy tsy matahotra anao vinanoviana. Marina dia marina ny teninao raha Matoa Patrisia nefa sika atao ahoana moa ireo olon'ireo e. Fantatro fa na amin'ny absoto na amin'ny fandevenina ireo taolana hita tao amin'ny ampiangonana akambana amin'ny namandreo aza dia ofisy dia ofisy no avy eo. Asa mety ho izasy ianao miaraka amin'ny mpitendry harmonie sy ny mpamela lakolosy fotsiny angamba. Fantatro izany raha Matoa Patrisia saingy tsy haikivetsika izay mitranga ao eny na hitsangana indray aza sanatria raha Matoa Ramaria. Alipaka hotsika ka manana hery sika. Rafaly zao no izy aoko sika ro lahy tsy saraka mihitsy fa zay lehanao dia alehako ka zao miara-mamelona ny lakolosy sika dia tsy miala eo anilako ianao manodritry ny fotoana hitendreko ny harmonie sa ahoana? Izay mihitsy no ataoka izany mahita izay mety hitranga tapika eo. Zay indrindra mako Sady any amin'ny farany ambony ange no misy ny lakolosy. Aza hitako zany hoe izany misy tompoko vavy Ramaria ao mpamelomana lakolosy eo. Koditra zany marina mafy raha deny marina. Tena masidolo be mihitsy anie iny ramatoa iny o raha deny hatramin'ilay sika niaraka tamin'ny opera Gaston ka nahita an'ireo taolana tao am-piangonana tamin'ny andro alina be iny dia tsy nahita tory mihitsy isan'alina. Tsy mety miala ao an'eritreritro foana fa ohatrany hitako foana iny fisehoany zavatra ray iny. Ok izay firesahana an'izany Rafaly. Marina tsy manomboka marikoditra sy mangatsika indray zany azany ka za aloha raha tsy tena nitereny opera mafy mihitsy tsy mba nandehanaka atika. Ary zaka za koa angeka tena toraka izany
atao ahoana moa lazaiko aminao raha de ne fa raha tsy asa fivelomako ty marina raha mba nandrenakaty mihitsy za kosa aloha tsy mba ho anay mpalevena lany marina koa de toraka izany rafaly so raha andolo any ka zay voaloza aloha tsy raha vo atao mpiangonana de andao hiaraka ody zay zay mihitsy ny fahendrena asindray zao an'io alina na nahoana mba ampahita tory fa ianao ve rafaly mba mahita tory any amin'ny alina zany hoe mahita ihany aloha saingy efa mitelo maraina any any vo tena matonga io misaotranao indrindra andre Matoboris ery lehibe ho anay ny fahatongavanao tao am-piangonana sy mbola nanampy ny tamin'ny fandevenana ditiko tsy maintsy efaiko amin'ny praitandrasana amitra randra Mato Patrisia fa onao eny toko tao zara zany isy olo atao ampiangonana indrindra fa tena fandevenana marina tsy tena ahazo isaina amin'ny ratsan-tanana hoe ny mpandanjy matahotra ny olona andre Matoboris io masidolo be loatra hono ny toka sao raha andolo zareo fa ihany tokoa aloha zao zavatra mitranga zao tsy azo menatsiny amin'izany izy ireo fa mandinika hoe ahoana tsy hitana hoe mana ny heriny sy ny asiny ve tompoko vavy raha mare raha izao fisehoany zavatra zao ndinina tena mystérieux tokoa no fijeriko azy ka raha atao izao ny fandehany marina tsy ahavita mitsangana anao valivatorena mona azy izy raha misy zao fa izao mahagaga ty andre Matoboris zay Mato Patrisia nahoana ny tsy mba matahotra toy ny olon-drehetra ianao sady ianao nefa mbola vahiny eto raha teo toa anao ihany koa toa ny mipiaraka aston sy ireo olona vitsivitsy niritra ny fandeverana farany sy ny veloma farany sotra fotsiny raha Mato Patrisia madiny eritreritra tsy manenjika ary tsy nahana saina hafahafa tamin'ny toloko vavy raha mazia ary ataoko fa namasy tolitoinina azy izy tsy any amina verivelika zany koa ny any eritreritro andre Matoboris tsy manenjika any eritreritro sady toy nyrenitro koa ny nandraisako azy hatramin'izay ka mahita mikarakara azy mahafinaritra zany toetsainao zany raha Mato Patrisia tsy misy olona be fitiavana toy izany hoe tsy manary amin'ny fahafatesana zany fa onao eny toko andeha ho aiza moa ianao zao andeha ody aka andre Matoboris menanao tsy izany fa efa mimbetsaka ny saika anasanao isakafo any amiko nefa moa hitanao ihany ray fisehoany zavatra fahafa toy ireny ka maninona moa raha misakafo any amiko ianao andro anirefa ekeko zany raha toka tsy alahirina anao sady betsaka koa zao ny mbola tiako fantatra amin'ny fanaon'ny olona ty aminareo aty mahafahiny any ka andao ary hiaraka ho any amiko sika amin'izay koa ho afa-po ianao amin'izay zavatra mahaliana anao sy tianao fantatra ka andao ary sika zao aloha tsy dia ahazitra fa mbola misy fotoana hofonjeko nefa ariva tsy manina akory ka ny tsy fandavanao ny fanasako anao dia efa tena mahafaly ahy telo volana zahatsy izy Patrisia ndrasa tao efa mba milamindamina kosa ny tanana antsikako sa reko afa teo alolo teo ony dia tsy misaraka mihitsy ngiady anisy rafaly miara-mamela lako losy reny koa zay rehefa hitendry harmonie indray dia miaraka toy izany koa izy tena mampimeo mihitsy mahana amina taony angamba izy ro lako ireny ankely Boris ny tena nanenjika azy saika nandoro ny tovelyle so ihany nisy ny Mont-Père Gaston ary izy moa no mahita na izy ireo koa aza ny nandoro ny tranony eny toka saingy sarotra ny nendrikendrika azy tena fahafa tokoa hitako mihitsy fa tena tsy milamitsaina mihitsy izy ro lahy renika toy ny enjehin-javatra zany mihitsy ro lahy ka izany ange ny lazako taminao teo fa mahana amin'ny ataondra zareo sary Patrisia zao vao milamindamina angamba ny saindra efa samy mandeha rery zareo
mieritreritra tokoa ho azy eto hoe to marina zany ny filasan'ny olona momba ny tompoko vavramarika ahoana mety ho tena nitana ody mazery marina izy ary mety ho nitoeran'ny fanaratsika io sarotra inona ange reny zava-nitranga ireny e ny fahafantarako azy nefa dia olo marina izy ary tsy isy anaovy izany mihitsy fantatra kefa mbola te hisikitra anao amin'izay fantatro hoe saingy izany ny marina eny ary aoka ekentsika na dia hoe misy teritsay vinavinaina akory aza na mitranga tamin'ireny fotoan'ireny efa ela any te anontany izay tena momba anao ty ry polisy iza marina ianao ty fantatro nge fa irako ny polisy andraikitry ty raharaha ty ianao maninona raha mitsotra amiko ianao eny raisy hoe polisy raha zany fa masaka ao an-tsaina avao mba tiako lazainao mazava amitry fotsiny inge hoe polisy ianao e ka inona intsony ary nambarako anao eo hoe efa nolazainao fa polisy azy zany ka inandray moa ave anaky any ianao e zavatra efa fantatro hatramin'ny voalohany inge fa oka ilosako amin'izay aloha ianao ka mbola misy zavatra karakaraika izao zay ary fa veloma aloha ianao eny ary andeha ho any andreny vohitra any amatsy anio dia raha ovina ianao miverina tsy dia aritra akory lohandro monjano any dia miverina ka eny ary fa tonga fasoa e araka ny fangatahan ramato patrisia iavana dia natokana izao lanesa amin'ny zao takariba izao ho fialan-tsasatry ny fanahin'ny tompom-bavy Ramary ka hanohy ny fotoana ary isika mba be mpiangona kosa androany zaniko endriny eto miala sasatra mpiadanana ianao engany ambakotsyenain'ireo anjely marobe ianao andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetany hamela ny fahotanao ka hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay amen ataotsika zao riavana ny hira fa 720 ka ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany fa ohatray feo mikira paty atao tapina ny vavako tsy afaka miteny fa lanitro fa iny zany feokira tendreny teny izany teo feokira paty marina tsy tena lasa-dala nga le rangah io andriamanitro marina tsy mahatotapoka koa nitsira fa feokirinina kory izany tendreny mpitendry harmonie izany lanitro fa misy inona matahoatra zany andray miboaka mandeha mandositra koa ny olona andeha koa andositra ka tena afafy zao rozy ty marina inona ny nahafaty tamiko antsiro teo marina tsy ngiadeny zany eniko mioraka mafy tao ambony tao zany ka inona reny ho taoko hoe zay kosa fa nyrehitra indray nitsiriko oka aloha jereko zay manjoany ngiadeny eo ambony eo ka tray marina ingiadeny io mioka eo ambony harmonie io ory ngiadeny io ory ngiadeny io fa atao feno rany harmonie lozinona ndray retie fa maninona koa ny tendan-drangaty izany marina tsy misy rahatra atao ditraikitra avy eo no njininika ny raha marina tsy tena maty ngiadeny tena maty inona daholo reny dikan'izao hoe
tena misy tokoa ve ny maty mitsangany tena very mihitsy ny loko Ramatoa Patrisia tsy mbola nahita toy izany mihitsy a raha tsy hoe olona voatokana sy voaositra ho an'Andriamanitra efa teny fampiasan'izao tontolo izao mihitsy ny natao mariny tsy mino ny fisian'ireny maty nefa mitsangana antsoina hoe vampire reny a nefa tsy misy hafa mizany iny izao zava-mitrango zao za koa ary matahotra mihitsy mopera tena hitoeran'ny fanahy ratsy mary ny tompoko vavy Ramarika tsy mino a nefa ankehitriny ny masoko mihitsy iny ny mahity ka inona ny tokony ataontsika amin'izany mopera andeha hoe ny mifasana nandevenana azy indray iny amitsika hivavaka sy anao zay ialan'ny fanahy ratsy eo aminy fa izao koa no mahalasa saina mafy mopera hitako tamin'ny boky sy ireny olona tsara mihetsika ireny fa ireo olona voakahitr'ireny vampire ireny no dia manjary hitoeran'ilay fanahy ratsy ka manjary mifosy lasa vampire indray rehefa maty indraindray aza manjary miova ho ramanavy dia hoako hotrobarana amin'ny lakroa mihitsy ary ny foningady anira izany zay mihitsy angamba mety mopera avy eo hivavahana sy atao koa zay ialan'ny demony ao aminy alohan'ny andevenana ny nofony marina tsy mioro mihitsy ny ray nytarehany-javatra tahako izao na iza koa aza nge mopera dia manjary matahotra mihitsy marina fa notay izany ny Tora Maria nefa manjary tena matahotra azy aka inona ny fiarovana tokony atao mopera tsy afeniko anao fa to mirefarefa ny finoko tsy mahatoky tena intsony aho toro hevitra mopera Ramatoa Patrisia eny mopera matokiana Andriamanitra aza matahotra aza vela irefarefa ny fonao ary tia misy lakroa tiky ka na aiza leanao dia hiaro anao amin'ny ratsy rehetra iny ary aza adinoina ny mivavaka tsy tapaka mangata amin'Andriamanitra mino zany ianao fa tsy ho avy aminao no vinanoviana ny fanahy ratsy misotranao indrindra mopera ataoko atsaka sy andava ny mianatra sy ny teny nataonao tamiko teo teny ary mopera ary okanga andeha hamonjy fodiana amin'izay efa miariva ihany tia ny androko mandehany ary Ramatoa Patrisia aza matahotra Andriamanitra ny tantana ny dinao eny ary mopera mandeha ary afa aveloma ianao tompoko Ramatoa Patrisia Boris manahoana ianao salama tsara fa avy eo mopera angainao zany vo avy eo tokoa azo ao ka fa misy inona Ramatoa Patrisia to mitsotaba azy to mitakotaka afafany olona tena tsy hitako izay ilazana azy aminao Boris fa hoany misy inona maty ny mpitendry harmonia fiangonana fa matina ninona maty novono ny tompoko vavy Ramaria misangisangy amiko ve ianao e tsy aiza koa nisy lefa maty mamory olona zany ka nefa dia izany ny marina le matoa Boris io nanjary lasa irony maty mitsangana irony tompoko vavy nanjary niova irony maty mitsangana mpitsetsitra ran'olo rony fa iza ny nahita an'izany ka sarotra inao nange zany hoe manjary vampire zany ny vavy antony lamesa natao fahatsiarovana azy sy ho fialan-tsasatry ny fanahany no natao tom-piangonana omaly alahady ary tamin'ny omaly arivo io ny nahatongavany ary namonoany angady ny mpitendry harmonia ay ve fa vagono a iza ho any no nahita zany nahatongavany tao zany fa nisy nahita fantatra fotsiny fa izy no namony angady satria mitendry rapaty-tampoka izy avy eo dia maty-tampoka ny jiro ary nioraka mafy ngady ary inona hoe ianao no nirehitra ny jiro nisy inona nijininika avy eo amin'ny tendany avino raha ary dia navangy no hita teo izy hoe ianao ny avita zany ka tena loza tokoa zany na izaza ndray matoa Boris dia matahotra ny tompoko vavy teo amin'izao fotoana izao fa tsy afeniko anao mihitsy
Izany indrindra no nandehanako tao amin'ny opéra vo avy eo nga hitazanao iny mety torohevitra sy mimeny Lacroix. Tena hafahafa tokoa zany tsy afianatra anao koa aloha fa mba efa niezaka nanazava zao mystera zao satria vo maika ny maizina izy ty ankehitriny raha mato Patricia ka maninona mora mba akanao Lacroix any amin'ny opéra koa to sarotra amiko ny anao izany ka maninona mora ianao mihitsy ny mandeha makazy any aminy ka tsy izay ve ny metimety kokoa. Marina tokoa ny anao ka eny ary oka fa za mihitsy no any aminy. Izao iza koa ary zany mandola amin'ny andro sasakalina zany izao mopera ve zao andraso eo voaina ndre atao tsy misy olona akory tsy afa miatso mameloma Lacroix paty mangovotra ny tenako manontolo marina tsy efa mivoky tanatana ny varavaram-piangonana atray marina Andriamanitra inona indray zany marina sy tena fiandako Lacroix fa misy loza inona indray sady misasakarina tsara mihitsy izao ampio Andriamanitra inona indray reny no hitako ao andeha hiantso andrafaly aho aloha ka tena mitanatana be ny varavaram-piangonana nefa tsy mirehitra fa maty ny jiro mystera dia tsy nisy vokany ve ny vavaka sy ny fandroahana fanaharatsy nataoko ho any amin'ndrafaly ahako ka zay indray ny feon-dakolosy ary lanitro fa tena tsy eo an-trano ny angamba fa efa nivoaka ty koa voaka ty avelany mihitsy rahafaly nidanadana be fotsiny koa ny varavaran'ny tranony oka atsoky rahafaly rahafaly tena tsy misy mamaly ao marina marina tsy misy mioraka zany ao am-piangonanao zany tena feony rahafaly zany izy mihitsy zany le namoly Lacroix teo fa inona koa ary mitondra azy amelona Lacroix amin'ny andro misasakalina toy izao andeha hiantso andramatoa Patricia ka izy mihitsy no afaka nampy ahy ramatoa Patricia izy zao izy zao mon père fa misy inony andraso fa voaky ianao ka fa akinona indray no trango mon père inona le feon-Lacroix paty teo misy zavatra hafahafa mitranga indray ao am-piangonanao ramatoa Patricia inona indray rery lanitro ao amin'ny
ao ambony ao ny fitoeran-dakoloseo mihitsy mino afa tena raha faly mihitsy no ambony eo efa nandalo teny an-tranony afa tsy eo izy nivaravarana fotsiny mivomidana-dana ary rekokoa ny feony oraka avy tao am-piangonana andray marina sy tena mangovotry ny tahotra zany a mopera tsy andeha araka aminao any aka so maty ny tahotra any aka nefa fantatro Ramatoa Patrisia fa ianao no afaka hiaraka amiko hijery zao zava-miseho am-piangonana zao ka andao anaka misy kina eritsaina entro ny lako anao dia andao sika mianaka ao any am-piangonana eny ary mopera hiaraka aminao a zany hoe akakanjo mafana fotsiny a dia lasy sika eny eny ary ka andao amin'izay ary sika Ramatoa Patrisia ao ka andeha amin'izay lalana mahitsy ahatongavana any am-piangonana angana zany sika zany tokoa izay lalana angana indrindra anao lentsika ahoa mandalo ny trano Andriamatoa Boris mantsy isika mopera mino aho fa afaka nampetsika koa izy ko ay ilay namanao nangataka-lako taty amin'ny trondray mandeha ry zany izy indrindra mopera ka tsy eto amin'ity trano lehibe amoron'ny arabe ty moa izy mipetraka io indrindra mopera oka nga atsoko vetivety montsy izy ray minitra montsy a mopera Andriamatoa Boris io Andriamatoa Boris Ramatoa Patrisia fa misy ina Ramatoa Patrisia andao angy anao Andriamatoa Boris fa misy zava-toza mitranga indreo am-piangonana zava-mitranga iny indray zany tsy fantatro re io koa mopera efa miandry atsika isika telo mianaka anao andeha any andao ary vetivety kosa nareo zany dia tongako ka andao ndraika angy anary sika ary tao midanadana be ny varavara-piangonana mopera ianao ngano efa namony varavarana tena mistery amiko mihitsy efa nivony danadana be iny io varavara-piangonana io tamin'ny nandalovako teto mahery marina ny fanaratsika ka andao ary sikidy re ankininay aminao Andriamanitra ny fiainanay manontoro amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen ary oka rehetra ny jiro zay ary andao ary hiakatra ny famelomandrakosy amin'izay ary marina sy tena miorina ny fotoako zany nampararehetra zany ka andraso eto ambany ary za izy mopera ry Ramatoa Patrisia matahotra ka tsy hijanona irereto mihitsy andao ary ianao raha hiaraka aminay ao avy atao vovoana sy mopera ianao ao ary mopera ohatra tena raha faly-pamedra lakolosy mihitsy ny antona mitady vavarana io eo sy ny raha nitady antonany andray mahatsirafina amin'izay azy mopera mangovotra fanina sambena amin'ny masoko mopera vontsy fa safotry ny tahotra Ramatoa Patrisia andao ary aloha vataina apetraka etsy ambany ateo ambony dable fiangonana io izy aloha andao ary mopera eo ary ata izao bato moramora ihany tia zay ary oka hoetitsika moramora mety midina ny tohatra any ambany izy aloha zay ka ary andao apetraka moramora eto ambony dable eo amin'izay ary azilozanao izy fa andeha hiakatra ao hijery andrafaly mandiana ranao mopera fa zahana ny famelomana azy eto lasa ry aloha enary mopera Ramatoa Patrisia Ramatoa Patrisia zay fa efa manomboka miverina mianika tena miantona rafaly ary ondraiky olona edy
fiankatotra amin'ny tendany avy tena diana vangy mampatahotsy masony fitirika sy ny lelany tranga lavaka Boris matahotra asa miala eo anilako ianao raha fo Patricia aho etiana fa aza matahotra ianao ka nanahoana montena ahoana inona no hitanao tao ambony tao dikatritra tononazo amin'ny adiniko la nietry mihitsy amin'izao tena mahagaga ako na tonga azo ao anaty tady fahavarana toy io efa nisory tamin'ny le tady teo ny tendany rehefa nampandriko amin'nyjodro ao ambony eo ny razany andao arysika aloha mandeha avy eo miverina rehefa avy manatondrana to Patricia rehetra aminy andao ary aloha hiara hibata azy sika mianaka tsy mompero okotrotroka izy fa fantatro koa fa reraka ianao zao manao hoana ianao zay raha matao Patricia efa salama zao andeha amin'izay raha matao Patricia andeha tsy hiverina intsony ka mametratra be aloha aminao andeha ianao fa ahoana andeha fa efa vita ny valy fatiko matika ianao fa ilamina amin'izay nytanahanareo Boris fa valy fatiny namaly fatiny izy ianao renitry tompoko vavy Ramary reninao hoe tompoko vavy Ramary zany tokoa raha matao Patricia gaga ianao efa voalazany tampoka matetika tokoa izany ianao zany ny zandry n'ilay zana amin'ny maty tampoka zany indrindra tonga haka azy hipetraka any amiko aho rehefa reko fa maty tampoka ny zokotry sy ny raiko tonga lata amin'izay ary gaga fa efa mainitra aliny ary olona ro lano hitako nandositra sady ny antsoantso hoe veloma mandrakizay tsy ala-mpamosavy afaka nylozana nanontany nanay narahako izy ro lareo ka tamin'izay naralako fa njady nisy rafaly reo ary nitaolana tany am-piangonana nirofitra ny taolana indrendro sisa tsy mahiny hafa ny sasany moa mbola tavela teo ihany dia ireny alevinareo reny ny sisa kosa nenditry tany am-piangonana tamin'ny andro misasakalina tsy maintsy etika any am-piangonana ny taolam-baly no iaho atsekeny olo lasa ary zaho ihany no namelona ny lakolosy paty sy nitendry ary-mony tamin'iny fotoana iny rehefa avy nanao sorabavety tamin'ny loko manoloana ny hôtely masina sy ny razana ary nidikaikitra tamin'ny tendan'ireo namonony reninao ka hitanao ty biby tiany nanampy ataminy menarana matahotra ny Boris ataka zao rinika eny marina fa mamoaka poizina mahafaty izy ty sandy asa manahinao fa tsy haninanao izy dia tsy natahotra ve ianao tamin'ireny famonon'olona amin'ny fomba mahatsiraviny reny ny olona manao valy faty zany raha matao Patricia dia efa misotro ny aleko maty ary afaka mitahotra rehetra ary tsy maintsy anapotipotika ny fahavalony amin'ny fomba varan'izay mahatsiravina raha mbola nahita fomba mahatsiravina kokoa no reny aza dia nataoko izany dia ahoana nanaovanao angady nisy rafarika ny andeny dia no tampianako tamin'ny vorodamba ny vavany ary nasiako soratra tamin'ny taratasy ray efa vaoomako mba hitendry any rampaty dia navonoky ny jiry dia natsipitry teny antendany menarama toy izany koa no nanaovako andrafaly nankany an-tranony aho no tampianako ny vavany ary nasiako soratra efa vaoomana tamin'ny taratasy ray mibaiko azy ny mba hamelomany ny lakolosy paty any am-piangonana fantatro ny marina zao ka afaka mametraka ny fitorinanareo raha tsy zany dia ilazao no mpiara Gaston fa nanonofy any tompoko vavy Ramary ianao ka nilaza taminao izy fa vita ny valy fatiny lakolosy mipaty misy sasakalina nosoratan'ny Dr X ary notontosainy Arzaka Rasolo
Emma, Naina Ralifson, GG, Vandanitra ary Heraldo no namelona amin'ny tantara. Teo amin'ny lafiny teknika, Etienne Théodore.